maty farany volana oktobra ity ratsy eo ny malagasy ny bankitsy manao asa nandemanitra ny vilantimona zany tena koa nahazo ametrahana olona tsara eo amin'ny toerana misy azo ireo zany a rehefa misy ny diso fidirana rehefa avy eo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika amen andeha nitsangana anome voninahitra ny tompo isika amin'ny alalan'ny salama tarika mamaky voalohany manao hoe Jehovah iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao iza no onona ao an-tendrombohidrandramasina ary manao izay mahitsy sady misainsaina ny marina ny fony tsy manendrikendrika amin'ny lelana sady tsy manisy rafitra ny sakaizany ary tsy manao izay afabaraka ny namany tsy manaja ny rano-fanahy fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehovah tsy mivadika amin'ny fianianany na dia manipitra ny tenany azy sady tsy mampiana ny volany na mandray kolikoly anameloka ny marina izay nitandrina izany dia tsy mba ngozozo mandrakizay amen. ray brevinahitra ianao mitoetra ny an-danitra ianao ary any amin'ny manerinerina no misy anao
na miondrika ianao mijery ny zanak'olombelona na misy olo-marina mitady ianao na tsia ndreto izay mitady ianao ndreto izay maniry iaona aminao Andriamanitra ahita ny tavanao iaona aminao Andriamanitra ahita ny tavanao amin'ny alalan'ny fiainona ny teninao alalan'ny fahitana-tava ny mpanomponao marobe eto amin'ny fiainona ny dia ndreto izay olona navotanao mijoro eto anatrenao izay manao izao fisoronana masina izao aorinan'ny fisoronana efa nataon'i Jesosy Kristy efa vita ny sorona fa indro izay nataonao fanjakam-pisorona ka navelanao iaona amin'Andriamanitra mivantana tsy misy mpanelanelana fa Jesosy Kristy ko dia faly ny fonay Andriamanitra satria afaka miantso ny anaranao izay afaka miaona aminao izay afaka mangataka aminao izay iriny ny fonay manatrety fantompivavahana ity ary izay miloatra avy eo am-ponay tonombavaka marina avy eo anatinay dia valivavaka izay Andriamanitra ity fotoana ity ho fotoana sarobidy indray andraisanay fitandremandra ary ame izay finaranao dia miondra rahanjananao izay ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay amen. Petraka ny fiangonana sokavantsika izao ny varavarana dia ny feon'ny zava-maneno fidirana izay mbola any ivelan'ny trano. Dia miarabatsika rehetra indray izay ao anatin'ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Efa miditra amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika izao, izay fotoana mabetsaka indrindra ny valana aretina. Hosingantsika manokana androany ny momba ny peste. Fampahafantarana tsotsotra ny fisehon'ny peste. Ny peste misy karazany roa, atao hoe peste bibonika, izay hoe peste manariny izany misy atody-tarimo sy ny peste pulmonaire any amin'ny soavapisefona. Toy izao ny fisehoan'ny aretina. Misy fanaviana be
miakatra be mihitsy ny maripana dia avy eo manao delira ilay marary dia manao an'ilay atao hoe hallucination ohatrany hoe mahita zavatra izy izany dia mipetsa bilonika moa izany dia tena misy an'ilay atody tariny izay ngeza dia ngeza tokoa eo amin'ny faritry ny anakelabe na ambany elitra dia misy any fikolotana ny fitaovam-pandevonan-kanina mivalana ilay olona marary kiky be marary vavony mety mandoa ihany koa dia mipetsa pulmonaire indray any amin'ny fitaovam-pisefona izy io tena mety mahafaty aingana mihitsy raha tsy voatsabo ara-potoana izy io ny teo amin'ny fahasarotan'ny fiainana difficulté respiratoire no fiteny azy moa ny teny français dia ny teo amin'ny kohaka manahoana moa fomba fitondrany peste izy io azo avy amin'ny kaikitry ny parasy ny voalavo ny voan'ny peste avy amin'ny fofoana rivotra misy an'ilay microba ihany koa misy olona voan'ny peste pulmonaire dia mandroradrora na mievina na mikohaka dia avy amin'ny kaikitry mivantana n'ilay biby voan'ny peste ihany koa marina moa fa tsy ny voalavo ny tena hoe vecteur principal moa teny azy zany tena hoe mahatonga azy ny biby hafa koa mety voan'ny peste ihany koa dia misy koa avy amin'ny finanana hena amin'ny biby voan'ny peste dia misy koa avy amin'ny fikarakarana nyreny hena na biby voan'ny peste ireny dia misy koa avy amin'ny fifampikasoana mivantana amin'ilay olona voan'ny peste amin'ny akanjo amin'ny fandriana ohatr'izay dia fomba fiarovana tsotsotra ary azo atao amin'izany tsy ilaina vola be tsy ilaina fanafody voalohany indrindra ady amin'ny voalavo ny ady amin'ny voalavo diovina ny toeram-ponenana ny ao an-trano ny manodidina tapahana ny lobolobo angoda amin'ny toerana iray ny faty tsy aparitaka ny totokanina diovina ny tatatra vonoina ny voalavo amin'ny alalan'ny fanafody voalavo na vovo na tota dia rehefa maty tsy avela miparitahita kely ka dorana tao maikila firehitra mihitsy dia alevina ny voalavo dia rehefa avy eo manao an'ilay déclaration obligatoire io zany tsy maintsy manao fanambarana zany amin'ilay olona hoe voan'ny peste mba tsy hiparitany amin'ny olona manodidina aiza manao fanambarana amin'ny manam-pahefana akaiky anao na mitovy-pahasalamana akaiky anao antony anaovana fanambarana koa mba misy fanafody omen'ny ministre ny fahasalamana ohatra na BMH eto amintsika zao ho an'ilay olona mifampikasoka mivantana amin'ilay olona efa marary dia amin'izay mba tsy voan'ny aretina ilay olona mifampikasoka mivantana dia eto manamaritra kely hoe indraindray ilay olona ilay fianakaviana misy marary tsy miteny fa tsy haiko hoe menatra sa matahotra dia ho antsika manodidina raha mahita trangana aretina fahafa zany anjarantsika manodidina mandeha miteny ny manam-pahefana akaiky na totom-pahasalamana akaiky fatelo koa misy an'ilay atao hoe isolement atokana zany ilay marary sy ilay olona mifampikasoka mivantana aminy mba tsy isian'ny fifaneraserana akaiky sy betsaka dia olona mifampikasoka an'ilay marary amin'ny toerana iray iny zany tsy mahazo mivoaka ivelany iny mba tsy hanaparitaka azy ary olona ty ivelany tsy mahazo miditra makao ihany koa ny fahaefatra rehefa ratsanatry misy olona matin'ny peste tsy andrasana ela ilay faty fatao aingana dia aingana amin'ny fandevenana azy tsy asiana fombafomba hoe miany faty ary iny faty iny tsy hoe tsy fitiavana havana fa tsy atao anatin'ny fahasandrasana satria sanatry misy fianakaviana maty anatin'ny fotoana fohy isokatra ny fasana mbola mahery ilay microbe dia mifindra amin'ny olona dia miditra ao anaty fasana ary ny farany fiarovana farany rehefa sitrana zany ilay peste dia misy ilay atao hoe décontamination locale ny feny azy zany hoe diovina tanteraka zany ilay faritra misy an'ilay peste anjaran'ny BMH ohatra zany manao an'iny na ny ministère ny fahasalamana misy zavatra misy andray 10 ka hatramin'ny 30 ary ho faranana ao amin'ny apokalypsy 2 andininy 9 ka hatramin'ny 11 apokalypsy 2 andininy 9 ka hatramin'ny 11 miloha ny amakina izany dia andeha hivavaka isika mangataka ny fitarian'ny fanamasina impiry tokoa moa Andriamanitro
no efa nafafy taminay ny teninao